manana ny kolotsainy, manana ny fihetsiny ary ny fiteniny. Ny Betsileo rehetra manerana Madagasikara ho an'ny firaisambe ny Betsileo monina eto Mahajanga, sampana vehivavy nasehon'izy ireo teto amin'ny tranobe ny Don Bosco eto Mangarivotra. Ireo rehetra ireo tamin'ny alalan'ny fiarabana tratry ny asaramanitra 120 ho an'ny vehivavy. Tazana teto tokoa ny maha Betsileo ny Betsileo, ny satroka, ny fitafy, ny fihetsika ary moa ny fiteny mazava ho azy. Tsy adinon'izy ireo teto ny nanasa ny ray aman-dreny avy amin'ny cadre Betsileo, ny fikambanambe ny fivondronany Betsileo rehetra eto Mahajanga, niatrika ny lanonany. Ankoatra zany, nanehony maha izy azy amin'ny dia Betsileo ihany koa ny vehivavy sy ny mpianatra eny amin'ny université ny Mahajanga. Tamin'ny fanombohan'ny lanonana moa nisy ny fomba mahamalagasy avy amin'ny faritra Betsileo iny. Nitsenana ireo ray aman-dreny nataon'ireo vehivavy ireo ray aman-dreny nasaina ihany koa nanaraka ny fomban-tany mazava ho azy. Ankoatra zay, tsy adinon'izy ireo fotoana tahaka izao mantsy ny fanolorana solombody akoho ihany koa ho an'ireo ray aman-dreny. Ka nahazo izany teto Ramatoa filohan'ny fikambanam-behivavy sy Andriamatoa filohan'ny fikambanany vondrony Betsileo eto amintsika. Saorana atolotratsika frère iaby, saorana isaky ny tokantrano, omen'Andriamanitra ny fahasoavana avy tsika rehetra, indrindra moa fa anareo izay kitapo fonosana, nareo reny dia tenin-dramina kely ny tenin'ny président cadre toy izay anareo Andriambavilanitra, nareo vehivavy manana anjara-toerana lehibe indrindra amin'izao toerana aritany misy antsika izao agny amin'ny Betsileo any Sakanavaka ny toerana misy vehivavy. Izany dia petrakitsika naizanaiza tany misy antsika dia haitsika fa misy ny fomba sy fihetsika ary ny fiteny izay mampiavaka antsika. Ka izay ny atongatsika amin'ny kilongareo, izay no eritreretintsika hijoroana isan'ny fototra lehibe hijoroana fikambanana fa toe nampiam-pandehanana kory dia hanadin'ny fomba maha-Betsileo antsika fatazomana sana izay fahendrena, izay fifandeferana, izay ananantsika ary indrindra izay fahaizana ananantsika Betsileo izay satria ny kilongareo isika dia olona manan-tsaina, isika dia olona vonona miasa ary isika dia olona mavitrika hatrany amin'izay rehetra atao. Koa dia misaotra indrindra dia manamafy ny teniny teo fa hoe ny tomboabe ny alana dia mizary olonofoka reko tsara moa reko soa ny teniny vice-présidente teo hoe ao ny rano mafana rahansika misotro rehefa manao fety, efa voafaritra tsara mihitsy rahansika misotro rehefa manao fety, fa dia rahansika misotro izy ty rehefa avy eo nataon'ny fanaovavikana ny lanonana dia misaotra antsika aby dia mifankatiavana sy ny firaisan-kina no irariana amintsika mba tsy hitanga-menatra izay anarana mahatsikatsika izay eto amin'ny tany misy antsika ity izay. Amin'ny ankapobeny ny fahalevanja ny firaisambe ny zanaka Betsileo monina eto Mahajanga, sampana vehivavy. Tsy nahasaka anazy ireo ilanonana ny andro alahady mazava ho azy. Fety ary dia niara-paly izy rehetra teto amin'ny trano malalaky ny Don Bosco eto Mangarivo. Santatra Ambavarano ny lanonana fampiarabana tratry ny taona, fa ny fikambanana dia velona ary manana ny maha izy azy amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy eto Mahajanga renivohitra.